anaty azy voalohany andavamamba tsy nalo vola ireo mpitantana pompy iray volana mahery tsy nisy rano. Raharaba azy toliara taratra ny fomba n'izao fitondran'izao. Valo amby fitopolo taona ty aorian'ny tolom-panafahana tsy amin'ny Malagasy intsony i Madagasikara. 7 Martsa 1770, 7 Martsa 520. Valo amby fitopolo taona katroka androany ny tolona nanafahany ireo ray aman-dreny any Madagasikara teo ambany vahony ny fanjanahantany. Aoka tsy ho verimaina ny ralatsaka hoy ny filora valomanana marika nandritra ny afatra sy ny antso ho an'ny Malagasy malona ity andro ny 7 Martsa 2024 ity. Fanambarana sy antso amin'ny voaka Malagasy tia tandrazana ary tena tia tandrazana Malagasy ray Malagasy reny. Ho fahatsiarovana mahery fo niady ho fanafahana ny tandrazantsika dia manao zao antso manaraka zao manao zao fanambarana manao zao aoka tsy ataontsika verimaina ny raha sy ny ain'ireo razantsika teo aloha zay tena niady sy nanao ny ainy tsy ho zavatra namoa ny ainy sy nandatsaka ny rano. Tena tia tanindrazana izy ireo, tena tamin'ny fomba rehetra hierovana zany tanindrazana zany. Ary sika ankehitriny mahatsiaro an'izany dia tsara mba mahafantatra ny tantarany satria ireo ray aman-dreny ireo no tokony ho alaintsika tahaka. Miseho amin'ny fomba hafa sy endrika hafa ny fangalana an'izany fananan'ny sasany zany ankehitriny. Noho n'inona? Noho ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra, ka ny lasa mamadika ny mpiray tanindrazana amintsika. Aoka ho hitantsika ankehitriny ny taratra ny tsy fahamendrehan'ny sasany satria tsy mizaka ny zoam-pirenena mamalagasy azy ary manao ny sasany kely tsy mba mamindro. Tena loza satria miseho amin'ny endriny hafa ny terrorisme d'État ankehitriny. Akoa ataontsika saina mandrakarivo fa tsy ho faty noviana ny afi-pitiavana ampon'ireo olona tena tia tanindrazana. Na ao ny fanaratsiana, nao ny fanenjehana, rehetra foana ny afi-pitiavana ao anatin'ireo Malagasy tena tia tanindrazana. Miverina amin'ny endriny hafa ny fanjanahana ny Malagasy ankehitriny. Ohatra kaiky ny tranga misy aonosy be, toliara sy ny maro hafa. Tsy anana fahafahana isika raha mbola olona tsy mizaka zoam-pirenena Malagasy no mitondra any Madagasikara. Itsy ankilany dia mitaky ny amoana ireo gadra politika rehetra ny filora valomanana. Ankehitriny dia misy ireo tratran'izany satria miseho amin'ny endrika hafa hoy aminareo ny fangalana ny tanana sy ny famozana ny ainy. Miaro ny fananana izy, tsisy miaro azy tsony. Mpitandro filaminana izay natao hoe hiaro ny fananany sy ny ainy lasa mifototra makany aminy. Ary ireo olombe izay malala ny tantara sy manana maizy azy gadraina fa hoe io ny tena mpitarika, io ny tena maneho ny heviny eto ka ataovy azy zay anajarona anazy tsy teny tsony. Dina mitranga fampiasa-kery fandravana zay fivoriana mba anehoany fa hoe anazy ny tany. Ka dia mampatsiahy anareo fa raha mbola mpitondra tsy manana ny zoam-pirenena maizy azy, Malagasy azy, aza manantena. Tsy lahatra amin'ireny mihitsy zay nanajanoniko, tsy nilatsahako rosaka ho filoham-pirenena. Ny fahatsapako fa tsy manana ny zo Malagasy. Malagasy tena Malagasy, ray sy reny. Tsy lahatra amin'ireny aho. Fa marary mihitsy ny ao am-poko. Mahita ny sasany zay tena mijaly. Toa velo fanambola velona. Mamoy ny fananany, mamoy ny vady aman-janany. Ary reo mbo tany mbo ananany tonga dia ilaina ankeriny. Misy hoe manao arabe ny kodana hony. Fa zay misy any avelany any dia mbo atao zany eto Madagasikara. Alaina ny taniny sasany. Misy ny sasany fa hoe anao hiezaka be eto ny mpitondra. Noho izany tsy maintsy ravany reto. Dia mena fampanantenana, dia mena vary kely, dia mena kely an'ireo endrika hafa ny itondrany azy ankehitriny. Zay natao hoe terrorisme d'État. Fanambakam-bahoaka tsy rariny, tena tsy rariny.
joroa mandrakariva mba tena iso zany hoe tia tanindrazana zany. tsy hitondra makaiza ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena no ampanjakaina hoy hatrany ny filora valomanana raha nanome afatra ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Anompo sy anasoa vahoaka no antony nampindramina fahefana fa tsy amono vahoaka hoy hatrany ny fanambarany. Manao antso aminareo a tsy hitondra anareo hoaiza kory io vola kely tsy fananana kely tsy azaka ny ninentinareo fa lasa de lasa tsy miverina intsony. Mahita aho ny zavatra mitrangany amin'ny fahasimaintana intérieur olona ray aman-dreny be zao nanana na izy azy teo amin'ny fitondrana teo aloha manana ny zony mpitandro ny filaminana azy kolonely fanamperany tiako resahana aizy izy totsita samborona miantsoantso midradradratra ny vahoaka hoe ray aman-dreny be reny de reny ve ny fomba fangalana azy de reny ve ny fomba hanaovana azy. Betsaka ireo olona zay mitaraina miangava mitalao fa de alain'ny olona ny fananany, alain'ny olona ny taniny, ravan'ny olona ny fasany. Zany zavatra mitrangany anosy be, zavatra mitrangany sambava, mitrangany amin'ny faritrafa ny manakara. Betsaka tena betsaka manera Madagasikara, tena manao tolom-panafahana indray isika mba tena hijoroany zany olo marina, olona mendrika saza mendrika sara ho an'ny voaka malagasy. Ka dia zay ny tiako ambara fa de mitaky zay a ny fanafahana ny fanapera sy reo le gadra politika hafa toy ny Jean Lus olona solotenanay zao ny tiako Madagasikara tsy manam-poninina kory tonga de rofona de lasa de migadra mandrakizao izy mbola any. Zay ny gadra politika. Ireo mpanao gazety mbo milaza ny heviny tondry Roly Mercia tory izy koa reo miaraka amindreo nareo malala be da be de na amin'ny Facebook ary ole retsy tsy mbola nisy tany ohatry mety hoa nitaky ny famoahana azy zahay indrindra fa iza tsy rariny ny fanaovana malagasy toa nareo zao toa atsika zao atao ohatran'ireny. Io ke tsy hoe fanafahana tamin'ny 1770 ihany no izy fa hatramin'izao ny olona mbola mitaky zany fanafahana ny maizy azy zany mba ahafahany miteny, ahafahany miady hevitra, ahafahany milaza zay ao anatiny ao. Nga tsy manana zo an'izany tsika miteny eto. Ankoatra izay, misy lalàna mamaritra sy mifehy ny fanehoan-kevitra eto amintsika ka tokony ajaina izany hoy hatrany ny filora valomanana. Satria araka ny lalam-panorenana sy ny laharana faha-20 aotra 20 mifehy ny famorim-bahoaka eto Madagasikara dia malalaka ny famorim-bahoaka sy ny fanehoan-kevitra raha tsy mitarika fanakorotanana sy ny filaminam-bahoaka tsisy idira mihitsy reherea moron-dranomasina ery izy manao azy. Aiza ny idiran'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izany de nio tsara re marina fa misy tombontsoa arovanareo ao, misy hevitra toananareo tsy mandraran'izany ny olona fa azavao aminy le izy azava amin'ny tsara, tsy mazava amin'ny olona le izy, tsy mazava amponina ao aminy le izy. Ireo mifanana ao ny ainy ao ny fasany nefa de tonga de atao akeliny fotsiny le asa tao fampiresary ameo fahalalahana ny olona fa nahoana ataonareo ka tsy manaritra tsara zany fahalalan'ny olona zany tsy anaiky lembenana zany reo tsy misy mihitsy zany filaminana zany eto Madagasikara ary tsy misy mihitsy zany fampandrosoana eto Madagasikara zany a raha tsisy ny stabilité politika averimberiky mihitsy zay tsy ho tonga eto amintsika mihitsy ny fampandrosoana ara-toekarena ara-ekonomika raha tsisy ny stabilité politika. Tsy hitazam-potiny izao zava-misy izao ny tenany hoy hatrany ny filora valomanana nanamafy isy paikady entina ilazana ny zava-misy amin'ireo firenena mipiara-miombonanto ka amin'ny Madagasikara hoy ihany ny fanazavana. Raha misy miantso avy any velany zaho i aminareo ahoana fandehany any aminareo any président satria fantatray tamin'ny fitondrano tao aloha de manao any nareo any tonga avy nareo hijery ny zava-misy aty Madagasikara. Izahay eto Madagasikara de entin'ny olona tsy manana zany paikady na stratégie hampandrosoana Madagasikara zany ary izahay eto Madagasikara de entin'ny olona
tsy manana n'izay flexibilité zay na mba fiainona ny sasany na capacité d'écoute ary zay eto Madagasikara de tena metehitra betsaka amindreo fanafarana ny entana fandaniana ny vola misy eto Madagasikara na ny hémorragie de devo izy mba ahafahana maka ny taviny aty ambadika fampiasana ny kolikoly ary fampiasana ny vola tsy marina misy eto aminay misy zany drogue zany tsy mamorona raha milaza an'izany fa tena misy drogue cocaïne tsy ela koa zay ny tratra eto aminay misy an'izany fandroanana volamena zany lasany amin'ny tany mainanany Dubai tany Karakaina any eto aminay misy an'izany olona ondrany zany ny sasany tena mampalahelo tsy vita mampalahelo fa tena mahatezitra mieritreritra azy firenena tokony androso firenena manana maizy azy arena rehetra zay lainy eto ampy amelonandreo malagasy 30 tapitrisa ireo ampy tsy lany fa mifahaizana mihitsy ny tsy ao na ny fitiavana finiavana no zavatra ny tsy ao miantso ny malagasy ijoro hatrany arak'izany ny filora valomanana ka dia milaza aminareo zay ry vahoaka any velany sy nareo miaino anay fa mbola hanao tolom-panafahana indray Madagasikara amin'izao taonjato misy atsika izao fa gejainy ny sasany amin'ny endrika vaovao amin'ny fanjanahana vaovao amin'ny fampahoriana vaovao miaraka amin'ireo fitaovam-pidina eo ampelantanana mahita ny malagasy tsy miteny mahita an'ireo malagasy mitaraina sy mitalao aminy de meny vary kely de azony avilivily arak'izany ny heviny de tiana navany azy zay ara fa de samy tenyandriamanitra mahereza mandrakarivo mino fotsiny aho 29 mars 1947 29 mars 2025 valo amin'ny fitopolo taona lasy zay mahatsiaro ireo malagasy nitolona ho an'ny fahafahana isika amanetsy ny maro ireo namony ny ainy Madagasikara tsy any malagasy intsony na ny filoham-pirenena aza mizaka ny zoam-pirenena ny mpanjanaka tamin'izany mahatsiaro tsy tompo-tanindrazana intsony ny malagasy ankehitriny satria tsy manana ray aman-dreny tena malagasy afaka miahy sy miady ho azy resy ary mahantsa tanteraka ny malagasy ka ireo izay tsy maty ny fahantrana dia maty ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herim-pamoretana izahay solombavam-bahoaka eto amin'ny firaisankina dia manameloka tanteraka izao famoretana sy fanokizana ny fanjanahana amin'ny endriny hafa vaovao izao tamin'ny 2005 ny filoha frantsay Jacques Chirac dia nanameloka ary nilaza fa tsy azo ekena ireny famoretana ny malagasy tamin'ny ireny tolom-panafahana tamin'ny 1947 ireny noho izany fotoana izao ho an'ny filoha malagasy Andry Nirina Rajoelina nianariny zoam-pirenena frantsay izay nangatahana ary angataka amin'ny filoham-pirenena frantsay président Macron izay ho avy eto a Madagasikara ny fifonana ho an'ny malagasy noho ny raharaha 1947 tahaka tamin'ny firenena hafa raha tena misy fitiavan-tanindrazana marina ao anatiny ary tsy matimaty foana ireo malagasy tamin'izany masina ny tanindrazana Verimaina fotsiny raha nalatsaka ireo mpitolona tamin'ny taona 1776 ho an'ny fahaleovantenany Madagasikara raha nambaran'ireo olom-pirenena hatramin'ny androany mantsy tsy misy izany fahaleovantena izany toa vao maika aza voazanaka amin'ny fomba hafa i Madagasikara. Teto aloha mbola tsisy vokany aty amin'ny taonjato fa misy atsika izao zany ny tolona latsa-dra fotsiny ndreo ray aman-dreny tamin'izany fotoanandro zany zao nefa dia iny ka tsy mpitondra antsika ve tsy vazahy de mbola voazanaka zany tsika hatreto aloha fahoriana ny tsika malagasy zany hatreto aloha zareo nga mianoka satria any aminy ny vola sy ny karazany fa raha ny vahoaka madinika aty ambany tanàna sahirana tsisy fahaleovantena zany hatreto aloha na ara-bola na ara-tsakafo tsika ve tsy mindrana any ivelany foana atsika hatreto aloha tsy hitako tsy manana zany fahaleovantena zany Madagasikara verimaina fotsiny ohatrany hoe tsy de misy dikany fa ohatrany hoe ara-mbola voafehan'ny any ivelany foana zao malagasy Madagasikara aloha tsy mahaleo tena zao vao mihoatra ny zanatany mantsy
tsy mahaleo tena Madagasikara raha mahaleo tena ny gasy mora fatatra gasy ao tena zana tamin'ny frantsay moa zao tamin'ny frantsay ny miboaka atsika saritsarina fahaleovantenany misy eto Madagasikara ankehitriny hoe hatrany ireo olom-pirenena voabaiko ny vahiny ny sainy mpitondra ny malagasy tompony tanindrazana indray no miafiafy eto an-toerana fa ny vahiny ny toazary lasa tompo-toerana pirofon'izany ireo orinasa vahiny maro manjakazaka eto an-toerana jerevitrana fanjarana rehetrarehetra nge sinosokarana daholo zao manao anazy tsisy malagasy mitantana an'izany ny ankely mba vita amin'ny malagasy akatonako jerevy zany zao magro jerevy ny tiko firy ny orinasa akatondry le rony le fitondram-panjakana mihitsy ohatra hoe zany mpitondra misy dia ohatrany hoe misy vahiny miditra dia reny manjaka tamin'ny tanàna ohatra hoe reny ohatrany hoe sinosy ny karana sy ny anina reny dia malagasy lasa mijaly mandraka ankehitriny tsy vita ny tolona 7 taona ty aoriana mbola ao anaty geja ny malagasy ary tsy mitsahatra ny mitady fahafahana voalohany amin'izany ny lafiny sosialy ny vidim-piainana miakatra andro aman'alina izay hita rainany maro manoloana izany tsy sasatra ny mampita antso ijeren'ny mpitondra ny sosialim-bahoaka ny vahoaka anafaka amin'izao fantrana lalina izao Madagasikara aloha zany ohatrany hoe tsy mandroso mihitsy izy amin'le fitondrana zany zany hoe tsy hita zay tena olona mampandroso an'le izy fa ohatrany eo ihany ny eo zany ny fandresen'ny malagasy zany zay zao zany tokony ataon'ny vahoaka nefa moa le olona zao fa tsy mihetsika amin'le sahirina be dia tonga dia miaritra fotsiny eo zay ataon'ny fitondrana io fiainam-bahoaka zao tena mitsitongana andro aman'alina mihitsy ny manitra ny gasy dia rehefa manitra ny gasy ny jola mamely tsisy mipetraka any ambanivohitra olona mijola fa eto mandofitra eto Antananarivo dia lasa manitra ny gasy mo fanjakana ankeo tsy hitako hoe tena mara zany mahaleo tena zany nge ara-tsakafo ara-bola misy ny asa to fa inona moa ny amin'izao ny tanora zao mitaingo tamboho fotsiny vita fianarana tsy hita zay atao mirenireny ohatry ny firakatakalo ihany ny andraikitry mpitondra aloha dia manana andraikitra lehibe izy amin'ny tena sosialim-bahoaka sy amin'ny zavatra misy n'izao zavatra rehetrarehetra fahorim-bahoaka misy zao zany le izy nge tsisy fandraisana andraikitra maninona raha nasiana ny orinasa ho an'ny fanamariana ny andro ny 7 Martsa tamin'ity taona ity nisy ny lanona mpatsiarovana andreo mahery fo ny firenena no tanterana teny Ambojatovo tarakevitra niraisina tamin'ity taona ity ny hoe tolo-panafana fanilo miampita ho an'ny taranaka ankoatra ny olana ara-sosialy sy ny resaka tany manjony malagasy eo koa ny fanaparam-pahefana sy ny didijadona mitaky etsika mafy ny fanoerana ny fivoriany voamerana ny ranomasombe indiana eto amintsika betsaka ny zavatra finosin'io fivoriany no tsy fantatry ny vahoaka malagasy hoy ny antokotrikafo ao anatin'ny COI i La Réunion saingy mbola asisiky ny reny malala ao anatiny ihany koa i Mayotte mandritra io fivoriana io isa miteraka adihevitra be izany ho an'ireo firenena sasany toa any Komoro betsaka mantsy ireo firenena aty Afrika no manomboka mitsipaka any La Frantsa amin'izao ka antony mahatonga ny adihevitra ho an'ireo firenena mivondrona ao amin'ny COI amin'io adihevitra io satria tsy katra ny fanamafisan'ny Frantsa ny fakany eo anivon'ny COI hoy ny faneho-kevitra tena misy etsika toena tokony atao amin'izao fotoana izao dia anoerana an'olay sommet sadasada zay ho ataon'ny COI eto amintsika io satria le sommet nge dia mazava ho azy fa anamafy ny empriseny frantsay eto amintsika satria azadino ankoatran'le lahadinika hodiniana dia mbola adihevitra zany amin'izao fotoana izao no hoe anereny ny frantsay ampidirana ny Mayotte ao anatin'ny COI zay mbola ady tsy eken'ny Komoro ihany koa ao anatin'izay inona ny hevitry ny fitondram-panjakana malagasy horebirebena amin'izay eo hoe tsika dia vita eo le resaka nefa samy efa mahafantatra hoe ny frantsay ao anatin'ny COI efa manana ny La Réunion dia ohatrarety le paika politika mbola ho ampiny any Mayotte indray dikan'izay le anamafy an'le domination tanteraka ny frantsay zany alay sommet any COI eto manana andraikitra feno anaitra ny malagasy amin'izao zava-misy izao ireo mpisehatra politika rehetra indrindra fa ireo milaza azy ho mpanohitra rehetra tsy ny firaisan-kinana ny RMDM sy ny vondrona maro samihafa ihany sy no miteny fa ny rehetra mahatsapa ny tsy fetezan'io fivoriana io misy antony matoa misy ny tsy samy teny hoy ny fanazavana
lay fitondram-panjakana koa moa zany atsoatsy orinan'io lay fivorian'ny seho io dia milaza misy resaka mandeha fa hanova mpikambana eo anivon'ny gouvernement samy mikajikajy an'izany koa ny akamaronay aty amin'ny sehatra ny fanoherana dia lasa tsy mandeha zany lay sehatra ny fanoherana amin'izao fotoana izao vitsy amin'ny mpanohatra no mahasamy teny hoe tafahoatra zavatra misy izao ka andao andraisana fanapahan-kevitra ahafahana manova ny tantara. Mitaky andraikitra mafonja ny zavamisy ho iatrany ely arabe vahiny. Mila mametraka ny tanjona iombonana ny rehetra hoy izy dia ny fanavotana any Madagasikara eo ampelantanan'ireo mpanjanaka ankolaka sy mivantana ny firenetsika hoy ny fanazavana. Tsy antenaina ny iverenan'ireo nosy manodidina raha izao zavamisy izao no jerena fa resabe fotsiny ankoatr'izay hoy ny fanazavana. Nanaitra ny maro ny fahitana ny fihetsiketsehana mafy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao eto andrenivohitra. Mandeha ny fanamboaran-dalana, eo ihany koa ny fandokoana ireo toerana maro samihafa talaky maso toy ny etsy Analakely sy ny manodidina. Eo ihany koa ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ary tonga hatramina fandravana ny tsena fiveloman'ny olona izany. Andray ny filohan'ny filoham-pirenena ka mamafa trano anakonana ny olana misy eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka Randriamasinao Rino. Fanambanina ny Malagasy izao fihetsika ataon'ny fanjakana izao hoy hatrany ny fanazavana. Tsy manome asiny sy tsy manome lanja ny vahoaka Malagasy satria rehefa ho avy ny vahiny dia mipopopopo daholo ny rehetrarehetra mikarakara na fanamboarana ny lalana. Tehiteny mihitsy aho hoe ho avy ny président dia mikoropaka zany président ankehitriny manadiny tanàna sy manamboatra ny lalana satria fantatritsika moa izy fa mizaka ny zoom-pirenena frantsay zany. Fa jerevana efa ny zavatra iainantsika andavanandro raha mijery ny lalana potika eto Antananarivo sy ny renivohitra sy ny manodidintsika fa ela ny potika ary ny kaikaiky ny rehetra amin'izay lalana izay tsy hiteny ny lalana izay avokaavoka Madagasikara ny makany Tomasina amin'ny resaka toe-karena fa dia potika tanteraka ny lalana makany Tomasina ankehitriny fa tsy misy mijery zany fa satria ho avy eto Antananarivo ny vahiny dia eo amin'izay toerana mety ho lalovan'ny vahiny rehetra mandalo izay aloha no vitainaingana ka raha fandikana ny fihetsika ankehitriny dia tsy misy ijerevan'ny mpitondra na irarahin'ny mpitondra ny vahoaka Malagasy mihitsy. Ary hitantsika moa zany ny fampanantenana natao ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana eo Analakely ireo. Ireo no mena fampanantenana afaka mivarotra malalaka. Ary isaky misy hetsika politika dia azoko mihitsy ny sahako mihitsy ny milaza fa ireo no ataon'ny mpitondra fitaovana anatanterahana izay tiany ho atao rehetrarehetra na amin'ny alalan'ny grève zany na amin'ny famononan'ny grève izay efa mandeha na amin'ny fanehoan-kevitra isan-karazany. Fa hitantsika izy androany satria mainy fitondrana fa ho avy ny vahiny dia adininy tanteraka izay tokony omeny an'ireo mpivarotra ireo fa tsy maintsy roahana daholo aloha ny mpivarotra rehetrarehetra mba hanadiovana ny tanàna ampisehoana ny vahiny mandalo fa milamina ny tanàna ka tsy jerena intsony izay mety vady aman-janak'ireo tsy misakafo na izay vady aman-janak'ireo tsy voalotsony ny ekolazan'ny zanany fa ny vahiny aloha izao ny zava-dehibe. Betsaka ireo lalana mampitarenana ny Malagasy tompo-tanindrazana sy ireo ny mpampiasa ny lalana eto amintsika. Isan'izany ny eny fito amby enimpolo hektara. Hatramin'ny androany tsy miova ny fahampotehana misy fa toranana tondraka ambolongisa ny fitarainana momba ireny. Izao fihetsika ataon'ny mpitondra izao no milaza fa ny vahiny aloha voan'ny Malagasy anika na mikasika ny antom-piveloman'ny Malagasy aza ireo voakasika sy hitarainany amin'izao fotoana dia tsy raharahiana satria ny vahiny aloha no mila mahita fa tsara i Madagasikara ho hatrany ny fanazavana. Mbola Rajona, Roli Mercia, Jean-Luc, Lola Rasomaharo, Stanley Ranarvelo, Colonel Fanapera santionany amin'ireo olona nosamborina sy nogadrain'izao fitondrana izao no niresaka fanehoan-kevitra. Valifaty politika tsotra izao satria fanehoan-kevitra politika manohitra ny fitondrana no nampidirana amponja azy ireo amin'izao taonjato izao. Tsy miantra ny lalàna noraketina antsoratra sy fantatra ny rehetra fa izay lalàna tiany mpitondra apetraka no apetrany. Matetika ny fampigadrana eto amintsika dia ny hoe fanohitohinana amin'ny filaminam-bahoaka, fikasana anonga-panjakana sy ny hoe etsika tsy nazahoana alalana. Mazava nefa ny voalazan'ny lalam-pandrenana eo amin'ny 110 sy ny 120. Tsy misy voazy ireo fa izay tiany mpitondra atao no atao. Izany no midika fa firenena tsy misy lalàna intsony i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsisy tsony izay toetra sy fomba malagasy izay fa dia
injehina amin'ny lalàn'ny tena zay lalàna ao anaty personnel zany fa ohatrany karazana valifaty asa inona fetsona azy tsy fantatra tso mihitsy satria naninonanao ny colonel fanapera raha ohatra ka mitaky ny tsy hanokafana ny base tuliara zoranga io ankeka efa hatramin'ny andro nratsiraka no efa ohatran'izany tsy mahagaga raha mesika daholo zao rehetrarehetra afatsy ny fanjakana ihany satria ny fanjakana mihinana n'ilay vola ho azony nge le vola dia tsisy ny raharaina izay vahoaka tsisy lalàna nge ty Madagasikara ty amin'izao fotoana zao lalam-pandrenana nge lalam-pandrenana ritsakitsahana lalam-pandrenana zay nataony aradrefy tovy aminy ihany ahafahany rotsaka fitom-pirenena dia izy misy nge tadiditsika tamin'ny taona 10 nge karakarakokontagna raha azo nandehanana nandrenifidy io lalam-pandrenana io. Ny fihetsika ataon'isy olom-bavahoaka miaraka amin'ny fitondrana ao Toliara no taratry ny fomba fiasa sy fisaina ny mpitondra ankehitriny amin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Rehefa mbola mpanohitra dia milaza fa tsy mety ny tetikasa bazy Toliara ankehitriny mitondra firenena dia milaza fa mety io. Tsy mahagaga fa nyresa-bola no masaka ao an-tsaina ka tsy misy fijerena na fianoana akory ny malagasy mitaraina no ny fananany ho hatrany ity mpanao politika ity. Izy ty le député ny Toliara ty le tamin'ny andro ny HVM izy nanohitra mihitsy fa tena tsy asokafany fa mamotika firenena, mamotika vahoaka, mamotika fiarahamonina satria poizina be no avokany io. Androany izy inona indray no ataony mety satria manino satria fa misy an'le 4 millions de dollars ifampizarany zareo le vola nge io ihany fa le vahoaka mofy le vahoaka mihinana amin'io misy tombotsoa azony vahoaka fe amin'io tsisy tombotsoa azony vahoaka amin'io satria raha araky ny feo re dia efa fahafatesan'olona betsaka aretina maro sisa-karazany no apotran'le base Toliara. Amboletra, barofo, didiko fe lehibe izany no miantra amin'ny malagasy ankehitriny. Ny mahagaga dia matory ny ankamaroan'ny malagasy manoloana ny olana mitranga eto amin'ny firenentsika ho hiatrany ity mpanao politika ity. Ray volana mahery zao ny tapaka ny rano teto Andavamamba anaty azy voalohany sektora 1 rany fanazavana ireo mponina olana mitarazoka ny tsy mampisy ny rano eto an-toerana eo ny fifaniliana ndraikitra eo mazava izay mitantana ny pompy ankehitriny na ny fikambanana tsy miankina na ny mpitantana avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny fantatra dia tsy nahaloa ny vidin-drano nandritra ny volana maro ireo mpitantana ka nitapahany jiramany rano amin'ity faritra ity. Velotaraina ireo mponina manoloana ny fahatapahana lavareny ka mangataka ny mangarahara indrindra ny amerenana ny rano tsy misy atakandro. Association ezaka tamin'ny voalohany dia rehefa nitatana ny association ezaka izy dia nohan'ny olona io ny vola tamin'ny pompy dia rehefa nohan'ny le vola dia izy no mifanaraka tany amin'ny jirama tany amin'ilay arere zany dia nisy olona tonga tampoka zany hoe mpiasa ny BMS le madame dia lany logo ary izao logo an'ny CIA zao io logo io dia nitantanany zareo zany ny pompy dia raha filazan'ny olona nahita aloha efa naverina zéro le compteur fa le compteur taloha le nitantanany association ezaka zany efa novana dia niraisin' le mpiasa BMS zany le izy dia nefany tsy nalohany zareo indray zany le volan-drano efa ray volana zao io pompy io maty tena mijaly zay fa izy ny tena tompona andraikitra manainga ny CIA zany zay manainga anareo zay mba ho avy jeretra sy mba ny fivelomana vokatry ny tsy fisian'ny rano raha ny fanazavana ireo mponina hatrany mivelona amin'ny fatsakana rano sy ny fanasana lamba mantsy ny ankamaroan'ny olona ety an-toerana. Ena zao makarano ny asaketo zany aloha hatreto e lasa nena zany le vola miditsy atao paosy fa tsy mitombotsy lasa mekely tsy navaraka apoka tsy azon'izany tsony ohatra hoe hohanina fotsy lasa tsy metsenana ny olona arakaky fa amin'indriny tsy metsena tsony any ambany any tsisy volako zarapa volany tamin'ny maraina
any manarotsoatsinana zay makarano a na any anjezika dia mijaly be mihitsiny nefa raha ny asan'ny olona eto amin'ny secteur io zany a ny asan'ny olona tena asan'olona eto matsaka dia manasa lamba dia mijaly le rano tiana iverina za fa antitra eritrereto fa tonga reny rano manalina ny makarano zavy keliko mianatra didina nitondra ny rano raha tsy vitako fa netahetako zany tompoko dia lanin'ny olona teto daholo ny vola tsy manaiky izy raha tsy mandoa vola milahatra trany bidô aizany aloha aizany eriny eto zany ohatrany hoe misy tavan'olona rasy tsara ka mangataka aminareo mba hiverina aingana ny paopy nefa dia mijaly zay antitra matsaka ny rano manalina tsy mitsy afa-tsy paompy iray ihany no mamatsy rano ny mponina rehetra eto anaty azy voalohany any andrano manalina araka izany ireo mponina eto no voatery matsaka rehefa tapaka tahaka izao ny rano. Afindra eo anelanela amin'ny pavillon 16 Planady ireo mpivarotra amoron-dalana eo Analakely araka ny fanambaran'ny commune Antananarivo Renivohitra omaly. Ho an'ireo mpivarotra sy mpandraraha eo ambanin'ny Arkady Avenue kosa dia afindra eny amin'ny tsenan'ny Sena izy ireo araka ny tapaka nandritry ny fioanam-ben'ny tanàna sy ny solotena mpivarotra ny omaly 20 Martsa 2024. Voatondro ho amin'ny alatsinainy 2 Martsa ny fepitoana farany anaovana ny famondrana izay andraisan'ny delegen'ny tsena sy ny fikambana mpivarotra anjara amin'ny fandrindrana azy. Nambaran'ny CUA fa ilaina ny fanesoran'ireo mpivarotra amoron-dalana no fanatanterahana ny tetikasa lehibe roa izay hanomboka amin'ny volana May. Anisan'izany ny fanamboarana sy fanatsarana ny lalana fivoahan-drano mirefy 420 kilometatra, eo ihany koa ny fanoloan'ireo bus lehibe amin'ny tatatra ary ny fanitarana sy fandaminana ny trottoir mba hanamora ny fivezivezen'ny mpandeha an-tongotra. Tsy hivina fa 700 mponina eto Antananarivo Renivohitra dia mandeha tongotra avokoa amin'ny fivezivezena andavanandro. Manomboka aliana amin'ny fanarahana fomban-drazana ny olom-pirenena ankehitriny. Eny, na dia mbola vitsy aza izany raha oharina amin'ny abetsahan'ny mponina. Ho an'ny androany, famarana ny taona araka ny tetiandro malagasy. Rakotra mpivarotra arendrina maneho ny lokon'ny sainam-pirenena ny sisin'ny kianjany Mamasina, ny labozia sy ny fanala. Raha ny fanazavan'ireo mpivarotra, naresaka kokoa ny tsena raha oharina tamin'ny taon-dasa. Efa manomboka aliana ny olona, dia efa manomboka mitombo ny isa zany efa manomboka manaraka fomban-drazana satria nisy taona zao tao amin'ny kianja kanto foana dia zao efa mba hoe efa mebetsaka zany ny olona. Anapariana ny kolotsaina malagasy toy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Sosokevitra avy amin'ny olom-pirenena ny ampidirana ny taom-baovao malagasy anaty fandaharam-pianarana fa indrindra ihany koa ny anaovana andro tsy fiasana ny andro voalohan'ny taona. Hitako tokony tsy ampifanentanana angambany amin'ilay taom-baovao malagasy satria mety misy malagasy tsy mahalala hoe zao nge ny taom-baovao antsika fa variana tany amin'ilay taom-baovao ny any ivelany dia iny foana no fantatry ny malagasy fa tsy mahalala mihitsiny izy satria zao misy tsy mahafantatra zany akory raha tsy andromany ohatra fa lisy tokony ho fantatra zany dia mba hoe ny malagasy eraka Madagasikara no mankalaza anazy. Za mahita hoe dia tokony ampidirina anatin'ny fanabeazana hoe any ampianarana aloha satria mianatra ny fahaleovantena zao tsika dia tokony mba apitapita kely any anatin'ny sehatry ny any amin'ny EPP ohatra lefa voalohany indrindra dia mba manaraka amin'izay ny ankizy ao aoriana dia mba miparitaka le izy fa zao taona ny tenenana le farany taona misy tsy mahay satria réveillon ihany neny. Tokony hoe mba ampitoviana amin'ny resaka ramadan zany ny ramadan andro atao andro tsy fiasana dia tokony ohatr'izay koa ny taom-baovao malagasy. Ny anton'izay satria tsika malagasy dia tokony ankalaza an'izay daholo ny malagasy rehetra. Ny fankalazana izay tanterahana ety amin'ny kianja Mamasina anomboka amin'ny fitsenana ny afo tsy maty ny fotoana maranana ny taona. Rehefa izay dia miroso amin'ny fanaovana ny arendrina manodidina ny kianja ary mifatra amin'ny tsy mandrimandry mandramaraina. Fampisehoana iarahana amin'ireo mpanakanto mpandala ny fomban-drazana. Izay aloha zany mahita hoe mitombo an-dalana ohatrany dian'andriana. Izay foana ny fitiavan'ny olona ny fomban-drazana. Hita hoe miabetsaka ary betsaka foana io hitombo isan-taona. Ny manan-kasina masim-bava amin'ny teny masitana mandray. Izay ny atao hoe izay ny loha hevitra tamin'ity taona. Manan-kasina rehefa matandrina ny fady sy ny fomba. Fadinao samy manana ny fadiny tsirairay avy, tsika manana ny fomba tsika.
dia samy manana ny fadiny dia rehefa samy manana ny fadiny a dia manana ny asiny. Ny manan-kasina masimbava amin'ny teny masitana mandray io no loha hevitra entina ankalazana ny taom-baovao 2024. Isokatra manomboka ny 5 aprily 2024 avy izao fampirantiana vaovao amin'ny musée sary eto Madagasikara na musée de la photographie de Madagascar araka ny vaovao. Ahitana sary manodidina ny 300 ity fampirantiana ity. Sary manomboka tamin'ny apahan'ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1770 no aranty. Tafiditra ao anatin'izany tantara momba ny rano sy ny toerana eto Madagasikara. Fotoana iray anapariahana ny tantaran'ny rano eto Madagasikara ity fampirantiana ity ho hatrany ny fanazavana. Ambonin'ny zavatra rehetra ara-politika ny rano raha ny eto Madagasikara. Ho amin'ny fanjakana merina manokana dia nisy mpanjaka iray nanangana rafitra momba fitantanana rano. Rano dia toy ny fombafomba ao amin'ny nosy lehibe iray izay hita ao anatin'ny fampirantiana ihany koa. Misy amin'ireo fombafomba nentim-paharazana no ampiasana ny rano toy ny tromba, ny famorana ary ny tsodrano. Ahitana fitaovana vita amin'ny tanimanga 120 izay fitaovana nentim-paharazana fitahirizana rano eto Madagasikara izay toto Saint Gloria Barson ao anatin'ity fampirantiana ity. Asehon'ny Cyril Cornu mandritra io fampirantiana io ihany koa ny Vaovao Mbs Sabotsy, fomba iray ampiasain'ny mponina any amin'ny faritra atsimo Madagasikara hitehirizan-drano hiatrehana amin'ny fahasahiranana amin'ny rano. Anarivo ny jeune ammoniainy vokatry ny horohon-tany mahery vaika anseho omaly tao Birmanie. Ity renim-pianakaviana iray niaraka tamin'ny zanany izao dia voatsindry tao ambanin'ny korotam-bato milanja amin'ny taoniny. Niezaka namonjy azy ireo mpamonjy voana tao an-toerana. Nirodana teo amin'izy ireo ny trano ahitana rihana 3 ary mbola nanao ny asany ireo mpamonjy voana. Fotoana fotahorin'ny horohon-tany omaly, nirohitra nakany amin'ny hopitalin'ny Napido ireo naratra ka izay fitaovam-pitaterana teo no nandehanan'izy ireo. Tamin'ny fotoana io ihany no namoahany ity vehivavy iray tao anaty fiara fitaterana marary ary nitaraina izy no ndratra nahazo azy. Noho tsy fahampiany toerana, nafindra tany ivelan'ny hopitaly Vontsitaitra ao amin'ny renivohitra Birmanie ireo rehetra tsy tafiditra. Ampolony ireo naratra ny tsirara tamin'ny tany, niandry ny fitsaboana azy ireo. Tazana omaly kendrika ny ankamaroan'ireo mponina sady hita fa mikorotan-tsaina vokatry ny fahavoazana. Vita tamin'ny vato ny rindrin'ny trano ary nirodana izany hoy ity vehivavy ity. Nandry tamin'ny tany ny zanako vavy ary nianjera teo amboniny ilay takela-bato raha ny fanazavany hatrany. Natahotra ny rodanany trano be izy ka avy hatrany dia nivoaka ny trano, saingina dia efa niezaka mivoaka azy izy dia nisy armoara vita tamin'ny hazo nianjera taminy ka niteraka ratra tamin'ny lohany sy ny tongony izany hoy hatrany ity renim-pianakaviana ity. Rava ny ampahany tamin'ny hopitaly ary nahitana fiara iray ihany koa simba teo ambanin'ny fidirana ao amin'ny efitra Vontsitaitra. Potika tamin'ny ampahany Napido 530 kilometatra atsimon'ny votoerana noho ny horohon-tany nahery vaika. Maro ireo trano be tahaka ity trano ity no nrodana ka niezaka nitady ireo sisa velona no hanina tao mpamonjy voana. Voarain'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky omaly zoma nidika mitovy amin'ny fifanarahana no avaozana eo amin'ny États-Unis sy Ukraine momba ny akora stratejika mineralin'ny Ukraine izay tadiavin'ny États-Unis idirana ho tambin'ny fanampiany Amerikanina ny Ukraine amin'ny ady hatrehiny amin'ny Rosia. Tsy nanome antsipiriany momba ity fifanarahana no avaozana ity ny filoha Zelensky raha ny tafatampanao gazety araka ny tatry ny haino aman-jery. Herinandro maro izao no nanomana ny fitondrana Donald Trump ny fanavoazana ity fifanarahana ity izay hanome fahafahana any Washington hiditra amin'ny toeram-pitrandrana mineraly stratejika any Ukrainiana ho takalo ny fanohanana ara-miaramila sy ara-bola efa nomena ny Kiev. Laza ho vonany anaosony izany fifanarahana izany Zelensky ary efa tonga tany Washington amin'ny faran'ny volana febroary lasa teo, saingy ny arana hita amin'ny fifandonany tamin'ny Donald Trump tao amin'ny efitrano fivoriana ka tsy tanteraka izany.